La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra nao ni fampalalam-baovao. Midina andalambe nandoroko diarana sy nanakandalana ireo mpianatra amin'ny université any Fianarantsoa androany vokatra ny fitakiana izy ireo ny vatsim-pianarana dimy volana sy ny tokony amerenana ny connexion any amin'ny toerana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny mieritsetosika ny traçage voirie ho an'ny fanambohan'ny tetitetika asa tanamasoandro amin'toy hatrany ihany koa ny fifampiresahana amin'ny tompon'ny tany izay voakasiky ny tetika asa. Solombavamboaka no ambadiky ny fanakorontanana mandritry ny Savao sy ny fikarohana Anjerizan ho ny gouverneur faritra Sofia ary nanamafy izy fa tsy tokony idiran'ny resaka politika sy ny fitiavana fahefana ny fametrahana filaminana. Vahaolana lehibe tokony iroson'ny fitondram-panjakana ny fampiasana angovo nokleary ahafahana mamany olan'ny jiro eto Madagasikara raha nambaran'ireo manam-pahaizana. Maresaka IRS ampirenena miazakazaka ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro any Frantsa noho ny fifehezana ny valinaretina Covid-19. Tsy antery intsony ny fanaovana ary vavaorona manomboka rampitso any Antoana. Ny andintenindreo avy hatrany. Salantra topoko lasy topoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao nidina andalambe nandoroko diarana sy nanakandalana ireo mpianatra ny université any Fianarantsoa tamin'ity androany ity vokatry ny fitakiana izy ireo ny vatsim-pianarana dimy volana sy ny tokony amerenana ny connexion any amin'ny toeranao ry Flora. Raikitra indray ny sakroka ho fitakiana ny vatsim-pianarana dimy volana nataon'ireo mpianatra teny anivon'ny université ny Fianarantsoa androany. Tsy nijanona teny amin'ny faritry ny université eny Andrianjato ihany ny fidinana andalambe sy ny fihetsiketsehana. Nataon'ireto mpianatra ireto fa niditra hatrany Antanifotsy. Nisy ny fandorana kodiarana sy ny fanakana andalana ka tsy afaka nivezivezy ny fiara. Ny fandovana ny vatsim-pianarana dimy volana sy ny amerenana ny connexion izay tsy mandeha amin'izao fotoana izao no antony fihetsiketsehana. Nisy ny mpianatra voasambotra ny mpitandro filaminana nandritra ity fidinana andalambe ity. Raha ny fantatra efa andalam-pamahana ny olona ireto mpianatra ireto ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Amin'itoy androany ny fitokonana ireo mpianatry ny université any Toliara fitokonana izay any afara tamin'ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Olona ray no fantatra fa maty vokatry ny fifandonana amin'ny hôpitaly be ny razana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo taorinan'izay vokatry ny fahatezerana tranona mpampianatra tao manday ny doran'izy ireo andrasana ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Ho tanterahana mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena ho avy izao ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra rehetra eny anivon'ny université manerana nosy sy ny karaman'ireo mpandraran'ny université araka nambaran'ny ministra tompon'andraikitra ry Florian. Manoloana ny zava-misy eny anivon'ny université sy ny fitokonany mpandrarany université maro manerana ny nosy ankehitriny. Niona tamin'ny alalan'ny visioconférence ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ary ny ministry ny volo nitady vahaolana miaraka amin'ny manoloana izany. Eo ampanantanterahany ny famoahana
hatramin'ny volana fahafito ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny ivony anjery malotolo-panjakana manerina nosy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Aroso ny fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny volana fahadimy izay misy amin'ireo université nefa nandray izany, misy kosa nefa tonga ny atoerana ary mikarakara ny fizarana zany ary dia napila vatsim-pianarana ho an'ny volana fahaenina sy fahafito izany vatsim-pianarana izany. Izany hoe vatsim-pianarana volana fahadimy, fahaenina ary fahafito no horaisin'ireo mpianatra sy hositrahan'ireo mpianatra rehetra ho an'ny université manerana ny Madagasikara ho alohan'izao fetim-pirenena izao. Ho an'ireo kosa retardataire na nisy réclamation noho ny antony maro samihafa dia hisitraka ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana izay tsy mbola niraisiny mihitsy izy nanomboka ohatra ny volana voalohany ka hatrany zany volana fahafito izany. Hovahana ihany koa ny olana ny mpandraharaha ka anaovan'ny ministera Antsoavo ny amin'ny tokony isiany fitoniana mandra-piandrasana izany. Mahakasika ny karaman'mpiasa kosa na ny mpandraharaha dia miroso amin'ny fandoavana hatrany an'izany karama izany ny fitondram-panjakana. Izany rehetra zany dia ho tanterahana mialohan'ny fety pirenena mba ahafahan'ireo mpiasa izay efa niandry fatratra n'izany karama zany hatrin'ela hanao fety ampilaminana sy ho fitsinjovana ihany koa ny maha-olombelona. Koa eto am-pamaranana ary dia manao Antsoavo amin'ny mpiasa mpandraharaha rehetra manerana ny nosy, miantso ny mpianatra rehetra manerana ny nosy mba ho tony eo ampiandrasana an'izany fandaminana sy fikirakirana an'izany famohana ny vatsim-pianarana sy ny karama izany. Raha ny fanazavana, efa maro ireo université manerana ny nosy no mamarina ny taom-pianarana amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, ny farany volana Jolay ho avy izao no hifarana ny taom-pianarana araka ny tapaka nandritra ny COPRIES. Tsy maintsy ho sitrahan'ny mpianatra avokoa ny vatsim-pianarana sy volana izay tokony ho azony mialohan'ny famaranana ny taom-pianarana raha ny fanazavana trany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny merci atosika ny traçage voirie ho fanamboarana ny tetikasa Tanamasoandro. Amitoy hatrany ihany koa ny fifampiresana amin'ny tompon'ny tany izay voakasiky ny tetikasa Gaëtan Andriatsilava. Ny maraina teo teny tsy mabeomby merci atosika natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny traçage voirie na ny fanamboarana ny lalana ho an'ny tetikasa Tanamasoandro. Ny farimbina ny fanometanana amin'izany ny ministera tompona andraikitra, ny faritra Nalamanga sy ny faritra Itasy. Efa miroso ihany koa ankehitriny ny fanamboarana trano mora izay misokatra ho an'ny rehetra. Parce ny logement mbola manao ajustement ny équipe Tikoma satria misy étude be dehibe tokony atao resaka demande zany amin'ny demande dia mila étudiena tsara zany le prix de vente ny logement rehetrarehetra fa zavatra efa nataontsika zany zavatra efa nalefatsika ao ny logement trano mora zany nilaziko teo hoe efa misy 240 logements sur 320 logements zany efa mandeha. Ny plan massio manana capacité de construction na plus de 50 000 logements. Fa mbola jerentsika tsara zany le chiffre exact. Tsy aivina, mirefy 2,7 hektara ny aben'ny tanàna vaovao ajoro eny amin'ny Tanamasoandro. Ahitana foto-drafitrasa maro toy ny biraom-panjakana, trano fonenana, tranom-barotra, toerana fialamboly sy fanatanjahantena sy ny maro hafa. Tanom-panjakana ny 700 hektara amin'ireo ary any olon-tsotra ny 200 hektara. Mitoy hatrany ny fampidiniana amin'ireo tompon'ny tany ireo ankehitriny. Tetikasa ohatr'izao dans le monde entier tsy misy dialogue foana miaraka amin'ny population. Mazava ho azy raha ohatra hoe misy tetikasa goavana be ohatr'izao tsy maintsy manontany olo inona zavatra andalo eo. Ahoana tsara moa ny tanoko ity, za zao mpamboly, sao dia lasan'zareo etc etc. Ohatra ny lazaiko teo dia tsotra. Effectivement anao building atsika efa zadiana atsika misy hoe espace vert, misy terrain agricole, misy potager urbain, zany hoe misy asa zany anentsika rehetra. Hitondra tombotsoa raha toe-karena sy sosialy ary hanovan'ny fiainan'ny mponina eny an-toerana sy ho an'ny firenena iray manontolo ny fametrahana ny tanàna vaovao Tanamasoandro. Hanome asa ho an'ny tanora sy ny mponina, abroborobo ny varotra sy ny fanakalozana ary ny fivezivezena. Omena tombony manokana amin'izany ireo mponina manodidina ny toerana ametrahana ity foto-drafitrasa goavana ity.
atsaraina ny fikirakirana ny fividianana eo any koa ny fampanotrona ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fantsiana maro no atao tamin'ny volavolan-dalàna amsahana izany araka ny fandaniana ny volavolan-dalàna miisa telo izay nitotsaina teo anivon'ny anteny mierandolona miantarandriana ivo. Lany teo anivon'ny anteny mierandolona androany ny volavolan-dalàna manintsy mameno ireo fepetra sasatsasany amin'ny lalàna momba ny fanomanana ny fividianana na ny ressources de collectivités territoriales décentralisées aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leur organe. Izay nahitsy nofenoiny lalàna laharana fa 24 ohatra 1 tamin'ny 1 ny volana Jolay 24 teboka maro no mahazava-dehibe ny fanitsiana izao. Voalaza ny lalàna nefa mikasika izay ireo toerana izay tsy misy fividianana no tsy fisiany platsako fidiany volavolan-dalàna ity manenina ny 120 ary mamaritra fa ampiarina amin'ireo fividianana velona ny fantaterana fividianana ho any amin'ireo toerana tsy nahitana platsako fidiana eo zany. Isy araka izany fandraisana amin'ny filatsako fidiana vaovao na ho an'ny mpanolo-tsaina zany na ho an'ny lehibe ny fanatanteraka amin'ireo toerana tsy misy fividianana eo. Ny teboka fahaefana dia mikasika ny fe-potoana anerenana ny fividianana. Mandimy faraka ny volomzato sy ny fa sika volomzato amin'ny lalàna io dia ilaza fa efa bolana aorinan'ny fitsarana manamarina ny fampakatoerana hoe constatation des vacances de poste amono mazakitsika azy no amerenana ny fividianana dia tsapa hitany rehetra ary tsy misy mihitsy noho izany no zany fa tely efa bolana satria fa tazavahina ho sy volana io amin'izay mba hita tsara sy ho ampy tsara ny fanomanana pitsopitsobe ny fividianana. Voakasiky ny fanitsiana anatin'ny volavolan-dalàna io ihany koa ny fanatsarana ny fidiram-bola sy ny fikirakarana ny pitsopitsony amin'ny fividianana. Ny raha mikasika amin'ny teti-bola indray dia fantatsika fa any amin'ireo vondrom-bahoaka paka izay tsy misy mpanolo-tsaina no tsy fisiany platsako fidiana dia mety hitatsa amin'ny fitantanana izany no tsy fisiany rafitra fanatanteraka na hoe ataontsika hoe organe délibérant reny zany amin'ny mpanolo-tsaina zany. Nefa tsy maintsy misy ny fampadehanana fitantanana amin'ny commune reny zany ataontsika hoe noho izany dia no fenony amin'ny alalan'ny fa efatra amin'ny 20 ka le mpanatateraka aloha mandrafitra ny teti-bola mandamisy ny mpanolo-tsaina zany mandalo fanarahamaso mazava ho azy tsy maintsy mandalo fanarahamaso le rapport de légalité sy ireo fitsirihana rehetra araky ny lalàna nanakely mamresaka teti-bola rehetra zany izay vao afaka nosiny famizany. Ankoatra izay nolaniny olona ihany koa ny volavolan-dalàna miisa 2 ity farany izay mikasika ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izay ny validation de la lettre de politique de décentralisation émergente sy ny volavolan-dalàna ahitana fanitsiana miompana amin'ny ressources des collectivités territoriales décentralisées aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leur organe. Teboka isany anatin'ireo volavolan-dalàna ireo araka izany ny fizarana ny faritra ho 13 raha 12 izany teo aloha eo ihany koa ny fametrahana ny fitsinjara-pahefana izay. Lafo hafa kosa indray dia solombavam-boaka ny ao ambadiky ny fanakorontanana nandritra ny Savaao sy ny fikarohana ny Jerisan ho ny gouverneur faritra Sofia ary nanamafy izy fa tsy tokony hidiran'ny resaka politika sy ny fitiavana fahefana ny fandriam-pahalemana. Gaëtan Andriatsilava. Mivoatra ny toedrara ao amin'ny faritra Sofia ankehitriny ary tafiditra anatin'ny fametrahana filaminana ny resaka politika. Tranga izay tsy tokony hiseho noho izy manakorontana ny saim-bahoaka raha ny fanazavana. Androany, nanao fanambarana ny tompona andraikitry ny faritra ary nanamafy fa misy olombavambahoaka mitarika ny fanakorontanana. Ny generaly Lilson René de Roland, gouverneurany faritra Sofia no mitondra ny fanampanazavana. Misy olombavambahoaka anankiray ao Mahajanga ao, voafidy tao Mahajanga. Mbola ho teneniko miandalana eto ny agnarany fa tena fa mankaleo, mandreraka fa tsy mitsahatra isy olombavambahoaka io ny manakorontana ny faritra ny Sofia. Inona ny zavatra ataony? Mandritra ny Savaao hitany fa hilaminy faritra Sofia, mampiasa ologno izy
ologno zay adversaire an'ireo député ireo asainy mitarika vahoaka maro agnatin'ny savahao igny avadikindreny lohandry zareo hoe aza atao restitution magnara-dalàgna ireo omby ireo fa ndao hizaraigna maigny zao tsy azo ekegna zany. Nataony Savahao tao amin'ny commune Antsabe nahitana omby misy 700 tsy ara-dalàna. Omby misy 300 ihany koa no hita tao amin'ny commune Anjiany Mangirana ary omby tsy madio misy 500 tao amin'ny commune Anaidrano. Mbola mitoy ny fanaovana Savahao ka mahatonga ny fisiny ny fanakorontanana ankehitriny. Atsika miteny zao io any Anjiro amin'ny commune ny Martandrano mifagnefitra Mananara misy élément gendarme marina lefa tany agnaly ny omby hita ao agnatin'io ala ka any amin'ny 900 any no voaroka lohatra am'izao. Raha ny fanazavana hatrany misy mpitandro filaminana misotro ronono vitsivitsy miara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka io ka efa mikasa hanao hetsika maro rahampitso. Nanome baiko koa solombavam-bahoaka io ho an'ireto mpanao opération ao Anjiamangirigny fa aza manaiky ianareo fa aleo zara fotsiny zao io omby io dia zavatra tsy magnara-dalàgna tsy azo ekegny. Nanome baiko koa io solombavam-bahoaka io rampitso ao Anjiamangirigny fa hodorana ny tanàgna vitsivitsy mba hilazagna fa tsy milamigny vahoaka ny Sofia. Ka magnano antsoavo zaho ho antsika vahoaka ny Sofia miresahina atsika. Andrasana araka izany ny mety ho toy ity toedrara ao amin'ny faritra Sofia ity. Andrasana ihany koa ny vokatra amin'ny fikarohana sy ny fisamborana ny Jerson dahalo raindany ao an-toerana. Indray andro tsy hafaran'ny fanaovam-bakisiny andian'ny voalohany filaharam-be no hita teny amin'ireo toerana fanaovana vaksiny tamin'ity androany ity. Ny fanaovam-bakisiny no mitsahatra rampitso fa ny 17 volana Jona izao kosa ny lany daty ireo vaksiny amin'ny andian'ny voalohany raha ny fanazavana azo misy larina arjo. Filaharam-be no hita teny amin'ireo toeram-panaovam-bakisiny io maraina io iray andro tsy tsara an'izay fanaovam-bakisiny izay. Maro amin'ireo olon-tsotra nanontaniana no laza fa izay voaresy lahatra amin'ny fanaovana izany. Tsy dia mbola naheno no raha za tonga aty zao tsy maheno. Hoe alarobia farany izay ny henoko farany tamin'ny olona avaty. Azo tamin'ny anina angamba izay tonga teto tamin'ny 7 teo. Zao ataontsika hoe zao zany amin'ny ray sasany latsaka 5 lahatra foana. Satria tsy afaka misongana satria mba samy mba tianao. Iange androany falany dia sady mbola tsy tapa-kevitra koa teo fa zao resy lahatra dia alomanao ihany. Tamin'ny 1 nefa nanomboka ny lahatra teto. Hatramin'izao fa amin'ny resy fatelony zao. Betsaka ihany mety hoe le izy androany farany angamba dia izay mahatonga an'ilay olona tonga bedabeda holy angamba. Zay vao mazoto zany resy lahatra. Zay vao resy lahatra misy ilanao azy foana na amin'ny lafiny minina na amin'ny lafiny minina zany. Indrindra koa zany ianao maheno an'ilay hoe raha tonga le aretina aminao dia malefaka le izy fa tsy tratrany ka grave. Izay zany nampandrisy. Eto amin'ny toeram-panaovam-bakisiny eto amin'ny Malakama Antanimena tao anatin'ny 2 andro izay mihoatra ny 500 isan'andro ny olona tonga manao vakisiny. Antotanisa izay nitombo avy dimiheny raha oharina tamin'ny fiantombohan'ny fanaovam-bakisiny. Malakama raha izao hitantsika izao aloha tena be dia be izy amin'izao. Efa tsy haiko hoe lena maraparana ve sa ahoana. Satria tena niakatra be mihitsy. Ny olana anay ary zao lasa tsy maharaka amin'ny vaksiny dia lasa maki-indroa isan'andro tokony indray mandeha isan'andro izay maky. Dia tena niakatra be mihitsy le olona makety. Tamin'ny vao nanomboka teto aminay efatra amin'ny 20 teo ny olona ndraisinay izany hoe tena nalalaka be zany izay tsy any. Dia niakatra kelikely teo dia mandray 700 zahay zany ao anaty iray andro fa 500 teo ilay izy dia niferanay amin'izao. Izao izy efa 900 mahery ary izy zany izao tato ato. Ny ataonay aloha zany miezaka zahay zany hoe manisa an'ilay olona aloha dia rehefa voaisa satria izay vaksiny anananay no azonay ampiasaina dia sady mikomandy zay dia izay azonay avy ihany koa no ampiasainay. Dia teny amin'ilay zareo hoe rapitso miray dia misy vavahady tsy namiditra ato Malakama. Dia idina mihitsy aloha ilay vavahady dia tenenany amin'ny rapitso mandray ilay olona fa reto ihany no afaka raisinay.
dia izay olona tonga eo ka na firy raisinay raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ilay isan'ny vaksiny anananay. Eto amin'ny toeram-panaovam-bakisiny eto amin'ny CHUGRA ihany koa mihoatra ny 10 isan'andro amin'izao ny olona resy lahatra amin'izay fanaovam-bakisiny izay. Maraparina tokoa zao satria raha pitsivita amin'ny folo volana jona zany ny famarana an'ity vaksiny ity. Noharina ny tany amin'ny voalohany aloha dia tena nitombo tokoa ny olona tonga teto. Tombo betsaka mihitsy ary avo eny telo eny ny fahatokavana amin'ny andavanandro raha moka tamin'ny latsinay. Satria moa itsika moa fomba malagasy any ilay io e faradoboka efa ny matratratra any amin'ny arivo mahery misy ambany fitambarana hatramin'le mihetsy. Nanamafatra ireo mpitsabo fa tsy maharo 100 isan-jato amin'ny Covid-19 ny fanaovam-bakisiny, antony anohizan'ny tsirairay ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana. Tena mila manaja, indrindrandrindra dozy voalohany no azontsika tsy maharo 100 isan-jato ny dozy voalohany fa eo amin'ny 70 isan-jato eo ihany dia mila manaja koa satria matetika koa ny ao anaty tokantrano iray tsy tonga aty daholo fa vitsivitsy ao anaty tokantrano dadana neno ny tonga aty, ny zanaka mbola miriri eny. Dia ny faharoa manaraka izany mbola be dia be mihitsy ny olona tsy nanao vaksiny, mifanerasera aminao eny. Raha nanao vaksiny izany ianao tsy tonga any amin'ilay hoe forme grave fa mba hoe mety possible avo fa tsy hoe tsy vora ohatra ka nanao vaksiny fa tsy tonga any amin'ilay forme grave fotsiny izy fa mba forme légère. Raha tsy hivina ny fanaovam-bakisiny no mitsatra raha mpitso 17 jona 2022 manerana ny Madagasikara. Ny 17 jona izao kosa no lany daty ireo vaksiny andiany voalohany ireo. Hatramin'ny androany, raha ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana, mihoatra ny 9 ireo vita vaksiny. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny zoma 17 jona izao no fantatra ny antotanisa amin'ny tany fanaovam-bakisiny eto Madagasikara. Olona iray indray no lavo ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara ary 13 ny tranga vaovao raha toka 7 ny sitrana soamantsara araka ny taremarika izay navoakany teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Ny faritra Analamanga hatrany no ahitana ny tranga betsaka indrindra izay miisa 13 raha ny antotanisa izay hatrany 87 ireo forma grave. Nivoaka tamin'ity androany ity ireo andian'ny mpianatra niofana momba ny tontolon'ny call center tao amin'ny etika tsara lalàna. Miisa 70 menaday izy ireo ary afaka miditra avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa. Io ny nasaina. Isan'ny sehatra asa iray mahasarika tanora maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny call center na ny centre d'appel. Sehatra asa iray miompana amin'ny serasera antarby na amin'ny alalan'ny internet ifandraisana amin'ireo mpanjifa izay teratany vahiny amin'ny ankabeny. Araka izany, ny teny anglisy sy ny teny farantsay no teny ampiasaina. Androany, tanora misa 70 niofana momba ny asa anatin'izay call center izay no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny etika tsara lalàna. Ny raha antsika nahita zany ny androany fa nisy ny fizarana sertifika ho an'ireo mpianatra izay nianatra tato amin'ny etika nanao ny call center. Dia le call center 2 mois ny etika, nisy le fiara-miasa tamin'ny Alliance, dia nisy ilay to dia nianatra tato amin'ny etika. Tokony maro izy fa noho ny amin'ny ara-pahasalamana dia 70 zany ny mpianatra izay nahazo an'izay sertifika izay tamin'ity anio ity. Ireo ankizy ireo zany amin'izao vanim-potoana izao dia efa vonona tsara hiditra anatin'ny sehatra tontolon'ny asa ny call center. Efa nanana zany ny zavatra rehetra ahafahamantanteraka an'izay. Dia ny formation téléopérateur izay hitantsika teo dia formation développement web, manao création na site ary formation graphisme zany. Betsaka ny mpianatra natao anatin'ny confinement aritsika dia niezaka nianatra ka nahazoany ireny sertifika ireny. Midira misehatra ny tontolon'ny asa dia ny développement web zany, ny téléopérateur, graphisme dia zavatra be opportunité amin'izao vanim-potoana izao zany ka mora ahitana asa ary mora ianaran'ireo fa miankina amin'ny finiavantsika tsirairay avy. Raha ny fanadihadiana natao tany amin'ny taona 2024 no nanomboka nisy orinasana call center voalohany teto amintsika ary amin'izao fotoana izao manodidina ny 70 ireo eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tunisie, Maroc, Maurice ireo no firenena isan'ny ahitana orinasa maro amin'ity sehatra ity ary miazakazaka ihany koa ny fivoaran'izany eto Madagasikara. Noho io filana io, nitomby ihany koa ny toerana manofana ny tanora ao anatin'izany sehatra izany eto Madagasikara ka isan'izany ny etika eny tsara lalàna.
Taky mazatra anaraka tokavatro isika meloana idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Sy mitsinjo ny tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbalika mamiratra no aviko. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Love chocolate. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Isan'andro. Andeha isika hanoana ny mpanjony malagasy. Vokatra voafantina tsara, madio, tonga dia vonona. Rehefa miantsena ao amin'ny loka, maro ny vokatra azonao isafidianana. Mora karakaraina, tena mafilotra, natao ho any rehetra. Loka manamora ny fiainanao. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mirosotra ny fanampiana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ho an'ny komisiona misahana ny sosialy ao anivon'ny amtenimieran-dolona. Ankoatry ny fandraisana antanana manokana ny fanafodiny zaza izay ho atao didipoitra tao mananjina, nanampy ny fanavoazana ny komuna ny komisiona Everishar. Ny komuna manandrina no nanohizan'ny komisiona misahana ny sosialy eo anivon'ny antenimieran-dolona ny fidinana ifotony hijerena ny tantsoroka azo entina ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ankoatra ny famaritana ny tetika asa lavitrezaka, nandray ny anjara birikiny tamin'ny fanampiana ny zaza atao didipoitra ny komisiona.
Zava-dehibe ho an'ny zaza ny fahavitan'ny didipoitra ka antony fanohanana hoy ny fanazavany. Tonga zany ny andro zay anatrehany reto zanakitsika hidingana voalohany amin'ny mahalela azy dia araba ririnina re tompoko ary asa ela fery mandeha matompo ny tanàna misaotranao mandray anay miralahy loholona eto amin'ny commune ny manandriny ity. Na efa fanaon'ny kaominina aza ny didipoitra fahobe na hafanana ampitombo ny mpisitra ny fanohanana. Mahery ny 50 araka izany ny zaza efa vita didipoitra treto raha ho an'ny kaominina manandrina. Velom-pisaorana avokoa ny ray aman-dreny nahazo ny fahasoavana. Makasitraka aloha makatelo ry satria raha ivoaka ny velany na ohatra izany dia tsy maintsy andoavam-bola nefa mbola izy maimaipoana dia zava-dehibe aminay aty ambanivohitra ohatran'izao zany ny amin'ny zavatra ohatran'izao sady manala fahasahiranana no fiaraha-miasaka dia zava-dehibe aminay zany. Ankoatra ny fanaovana fora zaza, nanampy amin'ny fanavazana ny biraon'ny kaominina ny komisionina. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana marina ny vondram-bahoaka itsinjaram-pahefana ny toy izao hoy ny ben'ny tanàna ny manandrina. Zany sena zany dia tokony tsinjo an'izay antsoina hoe vahoaka itsinjaram-pahefana izay ary dia nataonareo miraharaha mianaka izany fa tsy va natao nosy akorinareo nipetraka atao fotsiny ary dia izany androm-panjakana zany no hitondra ny tetan'ny commune ionatrehany fanjakana dia mino sy mananteny izay fa ho avy matetika anareo hijery an'izao commune aty ambanivohitra izao. Namafisy ny filohan'ny komisiona fa amafisina ny fidinana ifotony ijerevana ny teboka hamarary ny vahoaka ka mila hitondrana fanampina. Ankoatra ny fanohanana ny didipoitra izay toy mandritra ny volana jiona ho an'ny kominina manandrina, isitraka izay ihany koa ny an'ny fiaferana raha ny fanazavana trany. Vahaolana lehibe tokony rosoan'ny fitondram-panjakana ny fampiasana angovo nukleaira ahafahana mamany olan-jiro eto Madagasikara raha nambaran'ireo manam-pahaizana Henri Florian. Ny lafin'ny famatsiana fitaovana sy ny famatsiana solika izay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy no isan'ny teboka lehibe niteraka fatiantoka ho an'ny orinasa jirama hatramin'izay. Miroso amin'ny fanavaozana ny fomba fitantanana ny tompon'andraikitra maro samihafa ankehitriny ka isan'ireny ny fametrahana ny paikady, ny fampidinana ny masokarena ny jirama, ny fampitombona ny mpanjifa amin'ny alalan'ny tetikasa pagoz sy ny fanatsarana ny fitaovana maro samihafa. Ho an'ireo manam-pahaizana eo amin'ny setry ny angovo, tokony hirosoana bebe kokoa ny fampiasana ny angovo nukleary raha ny fanazavana. Hitantsika fa intéressant mihitsy ny fampiasana énergie nucléaire. Tsy ampiasana amin'ny énergie nucléaire rery ny ilana an'ilay uranium fa hitanareo tamin'ilay exposé teo fa be dia be ny ilana anazy amin'ny fahasalamana, amin'ny rano, amin'ny resaka sakafo dia izay zany nahatonga nanao an'ilay choix an'ilay izy. En plus n'izany efa nandray anjara be dia be tamin'ny symposium international sy ny nateto Madagasikara io zany na tany ivelany ny invité ny AIEA, Agence internationale pour l'énergie atomique. Fototra iray ahafahana mamany ny fahatapahan-jiro araka izany ny fampiasana ny angovo azo avoazana eto Madagasikara. Mijoro ara-panjakana ny syndicat professionnel du tourisme nanambara tamin'ny fomba ofisialy anio izany tao Antsirabe tamin'ny alalan'ny avalandresaka ho an'ny mpanao gazety Kolo TV Antsirabe. Taorian'ny hetsika fitakina tamin'ny fitondram-panjakana izay nataon'ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany noho ny amena ara-pahasalamana izay tsy ahafahan'izy ireo miasa. Dia nijoro ara-panjakana ny syndicat professionnel du tourisme na syndicat ny mpisehatra matianina eo amin'ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara izay fampivondronana ireo mpisehatra rehetra eo amin'ity asa ity mba ahafahana miara-nizon'izy ireo. Nambara tamin'ny fomba ofisialy an'io izany teto Antsirabe renivohitra tamin'ny alalan'ny valandresaka izay nifanaovana tamin'ireo mpanao gazety. Mahafaly anay zany manambara pabe maso eto fa mijoro ara-panjakana ny syndicat professionnel du tourisme na syndicat mpisehatra matianina amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Araka ny resaka izay nifanaovana ihany koa tamin'ireo solon-tenam-panjakana samihafa isan'ambaratongany izay nivohitra tamin'izany ny tokony hivondrona amin'ny mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany manerana Madagasikara amin'ny lalana structure na syndicat ka ahafahana miaro ny zony tsirairay. Mamerina fangatahana fanampiana fanjakana izy ireo amin'ny alalan'ny syndicat ny mpisehatra matianina eto Madagasikara mba hijerevana azy ireo manokana manoloana izao vanim-potoana izay tsy ahafahana izy ireo miasa izao. Eo ihany koa ny fanafoanana ny fandova-ketra izay anisan'ny tena takian'izy ireo. Dia eto zany izay dia mamerina ny fangatahana fanampiana
amin'ny fanjakana maefa amin'ny alalan'ny syndicat professionnel de tourisme à Madagasikara no anaovanay izany fangatahana izany amin'ny fanjakana satria raha mahalala ny zavatra nahazo ny mpisehatra amin'ny fizahatany manerana ny nosy nandritra izay efa herintaona mahery izay ka io zahay io efa maro ihany ny dingana natao ankoatran'ny fangatahana fanampiana ihany koa dia asiana resaka kely ihany satria maro aminay ny mandoa hetra mangataka ny famindrapona ray ihany koa zahay tompoko mba hofoanana ny hetra mandritra ny fotoana tsy niasana iny satria iraha malala fa ny vola miditra ny tokony andoavana hetra ka izany no angatahanay aminareo nisy moa ny fanambarana nataon'ny DGINMPO hoe any amin'ny mpanao lalàna no manao an'iny ka atsipinay aminareo mpanao lalàna ihany koa zany mikasika an'io fanafanana ny hetra io andrasana araka izany ny toy ny fangatahana izay nataon'izy ireo manoloana ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena sy ny ministera pia eo amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Lafy hafa kosa indray dia isan'ny vokatra azo tamin'ny tetikasa Advocacy for Youth natao tamin'ireo faritra 2020 ny faneken'ny ministeran'ny fahasalamana ny fisitrahan'ireo tanora fandrindram-piterahana tsara ny vokatra raha ny fanazavana azo ny alarana efison. Nahitana vokatra ny tetikasa Advocacy for Youth natao tamin'ireo faritra 2020 raha ny fanazavana ireo mpanatanteraka ny tetikasa. Tanjona napetraka ny fampitirana sy andraisan'ireo tanora anjara amin'ny fanapahan-kevitra mila raisina eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra amin'ny fijeren'ny fanjakana ny fisitrahan'izy ireo ny fitsaboana ara-pananahana. Vokatra aloha dia hoe naeleken'ny ministera zany ny apiditra ny tosika hoe ny etaetan'ny tanora miresaka fisitrahana ny fandrindram-piterahana ao anatin'ny document politika sy stratégique izay eo amindala panamboarana ankehitriny. Ao anatin'izany ny plan d'action national budget 2021-2025 izay plan fanatanterahana ny engagement Madagasikara ho amin'ny fampivoarana ny fisitrahan'ny tanora sy ny mponina amin'ny ankapobeny ny fandrindram-piterahana. Mbola marefo ny fandrindram-piterahana raha ny hita antony sy mbola ampy 50 isanjato ny vehivavy maniry hisitraka izany no misitraka ny fandrindram-piterahana. Antony valo no mahatonga izany ary mamaritra mazava ny olana. Aloha ilay izy amin'ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa ho an'ny fandraisana tanana ny tanora dia mitomboka ilay izy ihany koa tsy fahampian'ny famatsim-bolan'ny fanjakana ao anatin'ny fividianana ny produit contraceptif dia rehefa tsy fanjakana moa no mividy an'izy dia lafo zany ilay izy. Tanora nefa tsy manana fahefa mividy ny fidiran'ny tanora ao anatin'ny sehatry ny asa dia ao amin'ny 7 taona ny raha ny voalaza ao anatin'ny RGPH 3 dia haitsika amin'izay zany hoe eo zany ilay olana fa ny olana anankiray tena misongadina dia eo amin'ilay kolotsaina sy ilay fomba amam-panao. Raha antany ohatra hoe firy ny olona manokana vola ho an'ny fandrindram-piterahana raha tsy zero dia mety eo amin'ny 1% eo tena vitsy dia vitsy ilay izy. Kanefa ny olona amin'izao dia efa manomboka tonga saina daholo ilaina ny fandrindram-piterahana ary misy tombony ilay izy na ho an'ny isa-tokantrano na ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny na ho an'ny arikarena fahobe. Ny tanora no isan'ny manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ka fanovana napetraka tamin'ny tetikasa ny hoe tanora mitondra fanapahan-kevitra ary mety amin'ny tanora ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fandrindram-piterahana. Androany no nanao tatitra ny vokatry ny tetikasa ireo tompon'andraikitra sy ireo ampanoina ny tetikasa toy ny Wish to Action izay vatsiny ny UCAD vola. Mbola maro kosa ireo ankizy tsy misikitraka ny azoany eto Madagasikara. Voatery manampy ny ray aman-dreniny noho ny tsy fampian'ny hoentim-manana ny akamaroan'izy ireo ary tsy afaka manatanteraka ny fianarany araka ny tokony ho izy. Fanadina. Mananjo hianatra, isakafo ary monjy ny toeran-tsekoly ireny ankizy ireny. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy ho an'ireto raim-pianakaviana ireto. Roa amin'izy valo mianadahy ihany no mba mamonjy ny toeran-tsekoly ho an'ireto fianakaviana noho ny fahasahiranana ka voatery manampy ireo ray aman-dreny mitady vola. Zara raha indro misakafo ao anatin'ny iray andro. Tsy mbola voahaja tanteraka ny zony ankizy eto amintsika. Enjana be ny fiainanay zao fiainana andavanandro zao satria mampianatra zay. Dia na ny sakany ny ara-tsakafony ankizy ary ila tsy araka satria mikara manao biriky eto zay. 2020 ny karaha manay manao biriky nefa ny mahavita arivo anao vao mahazo 2 sy 4 alina nefa ny eo tsy vita 3 andro ny biriky arivo nefa ny hanina hoan'ny ankizy satria zay folo mianaka an-trano dia na ny fidiram-bola ary tena tsy ampy
mpianatsy any ka mba mandeha sy ny zanaka fa dia tsisy tsy arany zany raha tsy mahary tena tsy maharaka fa fito ny zanaka ivady dia ampianay roa sivy mianaka andrano zay. Dia izy aloha raha zay zavatra zay no jerena amin'izao dia fanalavitra ka satria ny antony ao anatin'ilay ara-piainana mihitsy zany dia tsy afaka tena hoe mizaka tena ara-dalàna ny ankizy satria betsaka zany ilay fahasairana ka na te hiezaka ary ilay ray aman-dreny tsy afa-manoatra amin'ilay tsy fisiana am-pelantanana tahaka ny anay zao hatramin'izay zany tena tsorona ny marina anankiroa matafiditra anaty fianarana ny ankizy dia hoe mba niasa tamin'olona tany na za sasany taratasy ohatr'izay fa dia ireo roavavy kely farany ireo zao no mba hizanany amin'ny EPP any amin'izao aloha satria ny tena moa zany efa mba misy amin'ilay lehibe dia mba manampinampy amin'ilay fiainana afaka mba nitsoroka ny atidy ny fianarana. Manoloana izany toko tena mahamasaka andro eo amin'ny fanabeazana ny ankiziny rehetra na ny ray aman-dreny na ny fiarahamonina ary na ny tompon'andraikitra misana ny ara-tsosialy. Ny zaza no arena raha tamin'ny andro taloha ary amin'izao fotoana zao capital intellectuel satria io no ampianarantsika io no atveantsika miatrika ny ho avy mila karakaraina mila kolokoloana ny zavatra ohatran'ireny io no miantoka amin'ny maha-firenena raha loha io aty ambany aty loha ny firenena raha pitso afaka pitso rehefa lehibe eo ary zay ny tena zava-dehibe tokony takatra ny rehetrarehetra tompony andraikitra ny fanabeazana ny fanjakana tompony andraikitra ny fanabeazana ny pirenena tsararay tompony andraikitra ny fanabeazana ny fiarahamonina tsy ampy ny fampianarana fa mila fanabeazana eto amintsika. Androany 12 Jona ny andro raisam-pirenena amin'ny ady eto amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy afrikanina. Ankehitriny mbola betsaka ireo ankizy mijaly noho ny tsy fanjarian-tsakafo vokatra izany eo ny fahatarany fitombona tsy fitombona ara-dalàna eo amin'ny ara-tsaina ara-piainoana. 95% isanjato ny fahafatesan'ny zaza dia vokatra ny tsy fanjarian-tsakafo. 720 isanjato ny ankizy latsaky ny 5 taona no mijaly ary io tarehimarika io dia ambony tokoa ny amin'ny faritra ambony izay mahakasika ny ankizy latsaky ny 5 taona. Miroso amin'ny fanatsarana ny anivon'ny boriboritany ny ben'ny tanàn'Antananarivo miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy. Nisy ny fanatsarana ny toerana fanasan'ireo mponina lamba ka anisany misitraka izany boriboritany voalohany. Sabrina Ararson. Ny fanavaozana ny toerana fanasana lamba no nisantaran'ny fanatsarana natao teny Atoamadinika. Taoriana ny fanatsarana natao niroso tamin'ny fitokanana izany ny ben'ny tanàn'Antananarivo ary mbola hitohy amin'ny boriboritany enina izao fanatsarana izao. Nisy ny fiara-miasa teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo niaraka tamin'ny AIFI ana Madagasikara ny amin'ny fanatsarana ny tanàna. Fanombohana ny zavatra natao teto amin'ny premier arrondissement fizarana ireo karazana fitaovana reto miasa amin'ny alalan'ny fanasana lamba ireto mba ahafahan'izy ireo manana fahazotoana manana fikirizana ity ny asany izay men'Andriamanitra anazy ihany koa dia teo moa zany ny fiaraha-miasa tamin'ny commune urbaine d'Antananarivo niarahana tamin'ny tanàna ny amin'ny fandokoana nataon'ny commune izao an'izao toerana iasan'ireo mpanasa lamba ireo zao. Nanambara ny ben'ny tanàna fa ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana ny tanàna ary misokatra trano izy ireo amin'izay vonina iara-iasa aminy. Tanàn'Antananarivo tsy vitanay irery. Izay mahatonga anay misaotra izay rehetra afaka manampy ny commune. Anisan'izany ny mila fiara-miasa, mila fiara-mientana. Izay le tady famatorana. Izay ny tadiavin'ny commune. Io asanay. Izay ny mahatonga anay ao. Fa ny mahafaly anay dia mahita olona manampy. Ankoatra ny fanatsarana ny boriboritany voalohany, anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalana eny Atoamadinika. Nisy ihany koa ny fizarana fanampiana izay nozaraina tamin'ireo vehivavy mpanasa lamba teny toerana nandritra n'izao fitokanana izao. Tsy manana akany fibeazana ny ankamaroan'ny sekoly ambaratonga fototra. Manafaingana ny fivoaran'ny fahalalan'ny zaza nefa izany. Namafisina arak'izany ny fiara-miasan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina manoloana izany. Everishar. Vitsy ny sekoly ambaratonga fototra manana akany fibeazana na établissement préscolaire eto Madagasikara
araka ny tatitra avy amin'ny kozamah sampandraha ratsy miankina misehatra amin'ny fampivelarana ny zaza malagasy folo ny sekoly ambaratonga fototra nanangana ankany fibeazana treto maro ankilany ny tombony azon'ny zaza mandalo ny ankany fibeazana efa be dia be zao ny étude internationale mampiseho fa moramora ho an'ny ankizy izay nandalo ankany fibeazana na préscolaire no mihiditra any amin'ny primaire rehefa avy eo any amin'ny classena CP1 satria hatreto aloha zany raha ohatra hoe any an-trano foana izy dia feno taona izy vao miditra T2 dia lasa sarotra aminazy mianatra manoratra na mianatra miteny ohatr'izay zany na mamaky teny fa raha ohatra izy hoe amin'ny manomboka 4 taona sy 5 taona izy dia manomboka mianatra dia tsotra ho anazy manoratra dia efa manana efa zatra ihany koa izy ohatr'izao zany mandeha mianatra izany ohatr'izao mamaky teny ohatr'izao miaraka amin'ny ankizy fa tsy ao an-trano foana izy miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Fiaraha-miasan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina no nahazona ny ankany fibeazana eto anivon'ny EPP Antanimena 2 raha tafiditra anatin'ny sakana tsy nahafahan'ny ray aman-dreny nampiditra ny zanany teny anivon'ny ankany fibeazana ny saram-pianarana ankoatran'ny fanamaivana ny mahazava-dehibe azy. Anova teboka maro manodidina ny fampianarana indrindra ho an'ny boriboritany fahenina ny fametrahana izany. Misy ny préscolaire privé atantsika na Nicolas midangana ary ny ankizy moa zany zao efa manomboka mbola kely dia efa edukena satria manomboka any amin'ny fahakelezana mihitsy ny éducation civique zay manque de manque mihitsy eto amin'ity tanindrazantsika ity tokony averina any an-tsekoly mihitsy ny instruction civique zany zao moa resaka civisme tena tsy mandefa inoko zay ny tombony zany eto amin'ny fahenina misy an'io afaka misitraka an'izany daholo mponina rehetra. Ankoatran'ny ankany fibeazana teto anivon'ny EPP Antanimena 2 nisitraka izany ihany koa ny tany Benasandratra, Ambody Afotsy, Ambohina Orina sy Soaniadanana. Handray ankizy 2 hatramin'ny 5 taona ny ankany fibeazana eto anivon'ny EPP Antanimena 2 araka ny tatitra trany. Maherin'ny 790 isan-taona ny zaza hisitraka ny fampianarana avy amin'ireo foto-drafitra samy isa 5. Maresaka iraisam-pirenena miazakazaka ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro any Frantsa noho ny fifehezana ny valinaretina Covid-19. Tsy atao antsery intsony ny fanaovana aro-vava-orona manomboka rampitso ny antoeran'ny fanadina. Le port du masque en extérieur ne sera donc plus obligatoire. Manana safidy malalaka ny mponina any Frantsa manomboka rampitso na anao aro-vava na tsy rehefa mivoaka eny an-dalana. Io no fanapa-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana any amin'ny toerana. Nampahafantary ny Premier Ministre Jean Castex androany noho ny fiatsarany ny toedrara amin'ny ady amin'ny Covid-19. Tokony anao aro-vava ihany anefa ireo olona rehefa mivory na ihany koa amin'ny toerana mihiboka na ahitana fitangoronan'olona toy ny fijerena lalao ara-panatanjahantena raha ny fanazavany. Ankoatra io, ny fanafanana ny couvre-feu any an-toerana izay tokony mbola hiatra hatramin'ny fiafaran'ny volana Jona izao dia aroso 10 andro mialoha izany ka amin'ny alahady avy izao no farany ampiarana izany any an-toerana. Fanalefahana sy fiverenana amin'ny fiainana andavanandro mialohan'ny fotoana izay vokatry ny fanarahany rehetra ny toromarika napetraka fa ihany koa ny fifanomezan'ny tanana teo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Na io azy izao fiverenana amin'ny laon'ny izao miantso ny rehetra ho malina ny tompona ndraiky mpanjakana ny an-toerana hisoroana ny fitampodin'ny Covid-19. Isan'ny vahaolana mahomby andrisihana ireo Frantsay ialana amin'izay ny fanaovana ny vaksiny amin'izao fotoana izao. Vaksiny izay efa sitrahan'ireo 12 taona no mihoatra any an-toerana. Dia izay mambana vaovao tamin'ity androan'ity angasanao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.